fa ankalazainy isaky ny faharoapolon'ny volana novambra kosa ny andro raisam-pirenena ho an'ny indostria eto Afrika ho fanamarihana izany dia nisy ny valan-dresaka nokarakarainy ny savon-dry tropical nafahan'izy ireo nanorotsorotra ny olana izay mianjady amin'ny indostria eto Madagasikara ary nitondran'izy ireo ihany koa ny sosikevitra na ny vahaolana ho amin'izany. Nomarehan'ireo mpitantana eo anivon'ny savon-dry tropical androany nandritry ny andro maneran-tany ho an'ny indostria eto Afrika fa firenena andalam-pandrosoany Madagasikara ary firenena andalam-pananganana indostria. Anisan'ny voalaza fa tokony ampirisihana ny malagasy hiditra amin'ny sehatry ny fandrarahana ary tokony ireo mpampiasa vola avy eto an-toerana no tsinjovina voalohany fa tsy ireo avy any ivelany. Tsikaritra nefa raha ny voalaza fa misy ireo fepetra izay manome tombon-dahany ireo vokatra avy any ivelany izay mamono ny indostria malagasy. Thomas Najouzé, savon tropical, un concessionnaire zany maka ofa baia mandritra ny 10,000 tonnes. Satria manana capacité de manana fitaovana fandraisana ny akora fototra izay tonga ambogadiny en vrac, hoentin'ny chambre ou les vrac ireny manana capacité de réception na 2700 tonnes zay depuis 2012 le capacité reo tsy afaka mandray menaka satria amin'ny nareo voapahana ny reto efa vita avy any ivelany reto ny tsenanay nefa zay engagé vis-à-vis ny port amin'izany bail ana 15 ans zany tsy afaka mivoaka hoe tapahana ohatrazo io bail io ny akora fototra ny menaka nafaranay tamin'ny tamin'ny 2012 tonga tamin'ny 2012 hatramin'izao fotoan'izao mbola tsy lany io menaka io. Nanambara ny mpitantana ny savon-dry tropical fa anisan'ny andrasana amin'ny mpitondra vaovao ny amerenana ho 20 isanjato ny abalaina amin'ireo tapatapaka savony antsoina hoe bandillon de savon raha 10 isanjato izany ankehitriny ary ny fanirin'izy ireo araka izany dia ny isiny ny fanitsina ny teti-bolam-panjakana 424. Tokony nisy raha ny voalaza ny paikady ny politika ekonomika amin'ny mahafirenena andalam-pananganana indostria any Madagasikara. Raha tsy misy ny fijerenan'ny indostria malagasy raha ny voalaza dia hikato ny famokarana eto an-toerana. Raha nisy 1 alina taonina ohatra ny vokatra vokarin'ny savon-dry tropical teo aloha dia tsy misy afa-tsy 20 isanjaton'izay sisa amin'izao fotoana izao.